OJM tsy nanaiky ny fanambarany DGCOM. Tanàna n'Antananarivo nitarika ny fanadiovana ny tanàna ny sekretera jeneraly. Fanadinana BEPC nisy ny sekoly tsy nahitana mpiadina afaka na iray aza. Manantitra ny araba mba ampiraritsona nareo tokilasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Nanao tafa tamin'ny mpanao gazety androany Tetsenalakely ny mpisolo vava ireo mpanao gazety izay notsaraina noho ny resaka fisidinana helikoptera tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Nitondra fanazavana ny mpisolo vava ary nandiso tanteraka ny resaka izay inina aparitaka amin'izao fotoana izao. Mirato Rabenjamina no mitondra ny vaovao amintsika sary ny Mathieu Prince. Tsy manaiky ny didim-pitsarana manameloka ireo mpanao gazety menada maherina be arivony sy nadiara-ony manalina ny mpisolo vava ka andidina azy ireo andola amandy folo tapitrisa ariary avy. Androany maraina dia nampiakatra ny raharaha tena amin'ny fitsarana avo na ny cour d'appel ny mpisolo vava avy amin'ny fiarovana. Raha ny fandeha ny fitsarana izay betsaka taminareo mpanao gazety nanatrika an'ilay izy dia nampoizina ilay didy satria araka ny voalaza madame Nadia teo dia ohatran'ny karazana efa misy préjugé mandritra n'ilay fa anteny an-dalana ny fanaovana ny fanadiadiana rehetra makasika an'izao raha izao. Fa raha ny lalàna kosa no jerena amin'ny atsiprihany voaboasany alaina ambony alaina ambany dia tsy nampoizina ilay didy. Zay zany ny fanazavana izay tena mariniko makasika an'izay. Vokatra zany dia tsy nahafa-po an'ireto voapanga ireto sy ny olona rovanay ny didim-pitsarana izay mivoaka ho maliny. Ka eo moa zany ny lalàna dia mbola manome alalana an'ireo olona ireo hanao fampiakarana amin'ny fitsarana ambony. Dia androany zany tokony tamin'ny folo ora sasany teo dia vita ny appel. Efa vita zany ny appel makasika ny didim-pitsarana izay mivoaka ho maliny. Inona ny vokatra izay? Rehefa vita ny appel, misy ny appel dia tsy afaka ampiarina zany aloha iny didim-pitsarana iny mandra-pivoaka indray izay mety ho didin'ny cour d'appel. Rehefa mivoaka indray ny cour d'appel ka tsy afa-po ohatra sanatria izany henganetso izany any aoriana any dia mbola afaka manao pourvoi en cassation indray zany ireo olona ireo fa zavatra tiako mariana na ry zareo na naty amin'ny fiarovana dia vonona nijery ny procédure rehetra araka ny lalàna mba hahafahana manafoana satria izay nitanjona nanaovana n'iny appel iny dia nanatsinina ny didim-pitsarana izay mivoaka ho maly iny ka hitsarana vaovao indray ny raharaha dia ny analana tanteraka an'ireo sazy izay mianjady amin'izy menada ireo. Nanao appel ihany koa zay ho an'ny Raelso Alfine izay relaxé au bénéfice de doute satria aminay dia tokony natsahatra koa fanenjehana azy ary anisan'ny nangatahana teo anivon'ny fitsarana zany satria ny zavatra nataony raha ny dossier njerena dia hoe namoaka tamin'ny tambajotra tserasera ny commune urbaine Antananarivo ny sata manokana amin'ny fe ny commune urbaine Antananarivo. Zay ihany nataony. Tsy nisy fandraisana mahakasika an'izany helikoptera teo Mahamasina zany akory publication nataony kanefa dia hoe mbola misalasala ihany ny fitsarana mahakasika azy tsy tokony ho afaka no fisarasarana izy fa tokony natsahatra fanenjehana azy moa zany ilay fomba fitenin'ny juriste ilay hoe misy exception de nullité ny soulevena zany éliminer litis alohany nidirana amin'ny fond ny dossier satria raha ny fijerina azy zany dia tsy tokony nidirana akory ny fond ny dossier iny fa mbola voatany amin'ilay resaka forme zany na fombafomba nady dia efa maty le dossier. Dia zay moa nangataka zany ny fanafoanana n'ilay procédure zany. Ny antony dia satria izao ny fehezan-dalàna famaizana zany ilay loi 2017-013 du 26 juillet 2017 izay manova ny andininy sasatsasany ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana dia mazava tsara zany ny voalaza ny article 53 nouveau andalana fahafolo sy faraika ambin'ny folo ao anatin'izy io. Fa rehefa misy olona ho ampanatsony na hoentina atao fanadiadiana eo amin'ny ivon'ny polisy pirenena na ny gendarmerie dia tokony mahazo an'ilay convocation. Ary ao anatin'io convocation io dia misy zavatra tsy maintsy soratana ao anatin'ilay convocation. Tahaka zany ohatra ny anaran'ilay olona ho antsony. Tahaka zany ihany koa ny qualité. Zany hoe atitrana inona ilay olona no antsona. Atitrana témoin ve sa atitrana prévenu sa atitrana partie civile no antsona an'ilay olona zany ho atao fanadiadiana. Zany zavatra rehetrarehetra zany zany dia voalazany io fitsipika ao amin'ny paikadeloka momba ny fehezan-dalàna famaizana izay nilazaiko teo io. Nisy tamin'ireo olona izay natao fanadiadiana
teo anivon'ny polisy-pirenena no tsy nahazo akory convocation tahaka an'izany ohatra Andriamatoa Ranone Patrick izay tsy nahazo convocation tahaka an'izany ohatra Andriamatoa Mahery Rabearvony tao amin'ny 24 heures mada izay tsy nahazo convocation ary ho an'ilay convocation akoroa indray izay azo any madame Raitso Alfine sy Nadia Raoul-Malala dia ny anarany fotsiny misoratra tao tsy fantatra hoe ampanatsoana titrana inona izy teny amin'ny anaovana ny fanadihadiana teny fa dia tsy nanaraka ny lalàna zany na ny fepetra izay voalaza nyo lalàna izay niresahako teo io ao amin'ny paikadeloko momban'ny lalàna famaizina zany na ny code de procédure pénale tsy nazavaina tao momba an'izany ary tsy nisoratina tao momba an'izany ka ny andalana faraka ambin'ny folo ao anatin'ilay article 53 nouveau ny loi 2017-013 niresahako teo io dia hoe rehefa tsy misy an'ireo convocation reo ao anatin'ny dossier na tsy narahana ny fepetra izay voalaza ny lalàna mahakasika an'ireo dia nul zany lay procédure nangataka an'izay zavatra zay zahay no raisin'ny fitsarana tokoa zany fa tsy mitombona ozy izy voalohany teo amin'ny tantara-pitsarana mahakasika mpanao gazety no misy fandoavana lamandy izay everiny maro fa miopampana sy tafahoatra toy izao manjavozavo ny lalàna namoahana ny didy na namelohana azy mianada Raoul Malala teo raha resaka tamintsika dia nametraka tsara za tsy nitoriana zany hoe zany tsy voatory tsisy fitoriana le quotidien tao sa misy azy hoe tsy nisy fitoriana le quotidien inona zany tokony atsoina anazy en tant que talian'ny famoahana ny le quotidien nefa tsy nisy fitoriana le quotidien ny nahavoarory azy tany zany dia hoe satria izy no nanome an'ilay vaovao any mahery ohatra mpanao gazety rehetra raha manana vaovao ianao dia manome ato nanome an'izay zany nadia zay ny antsoina azy ahoana moa zany nidiran'le quotidien ao anatin'ny fanambarany ministera ao anatin'izay resaka zay dia mikasika an'le resaka lamandy amin'izay le dirantsika ity zavatra ity zany raha ohatra ka mpanao gazety satria izy miteny hoe mpanao gazety ny resaha matoy izy zany raha nao ty fanambarana ty nadia zany mpanao gazety maninona no mitovy le lamandy 10 millions d'ariary ho an'ny mahery dia 10 millions d'ariary ho an'ny nadia raha ohatra ka ny code de la communication no raisitsika 2016-029 na ka ny article 28 nareo na ny article 30 nareo na ny article 31 tsy misy mihoatra ny 6 millions d'ariary ny amande ao anatin'le izy fa raha ohatra koa tsika haka n'ilay lalàna vaovao izay mbola proposition nataony zareo mbola tsy nandalo ary zay ny isika hoe mbola tsy nandalo teny amin'ny temeram-pirenena dikan'izay mbola tsy nidiniana akory any no manana amande mihoatra ny 6 millions d'ariary alony mpanao gazety aveza zany namoronana le 10 millions d'ariary zany hoe zany rehefa manao fanambarana ny ministera dia mpanao gazety na dia fa rehefa saziny izy dia miala n'le 2016-029 le mpitsara zay hoe zany mahafaly ny ministera satria 2016-031 tampoka no miatra rehefa miasa fitsarana fa rehefa manao fanambarana ny ministera zany mpanao gazety na dia manainy amin'ny hoavin'ny asa fanaovan-gazety ny rehetra amin'izao ho be mantsy ireo orinasa no hikatona ary be ireo mpanao gazety no very asa amin'ity lalàna ity lalàna izay nasimpanitsina indray ary tsy ho ela dia andalo eny amin'ny antenimera rotonta fa naneo ihany koa ny fahitany ny toetra raha izay mampisavorovoro ny mpanao gazety andaniny sy ny ministeran'ny serasera ankilany ny voalohany ho lafitry ny mpanao gazety Gérard Rakotonirina nisy moa nidinika ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety androany tetsena lakely dia ho rahantsika ny tato-baovao momba an'izay Mirado Rabenjamina teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina tamin'ny alalan'ny tale generaliny no nanao fanambarana ofisialy voalohany tao arinany ny voahany didy manameloka ireo mpanao gazety mianada dia i Nadia Raoul-Malala sy Mahery Rabearvony fanambarana izay nanaitra ny mpanao gazety ka nahatonga ny filohany ny olafitry ny mpanao gazety hitondra ny heviny tafa ohatra za tsy milaza hoe tsy tokony hosazina ny mpanao gazety raha mandika lalàna miasa fanaova gazety amagaga loi assurance criminalité anjely mpanao gazety manana loi 2016-029 sika mbola voasipanitsina andalo amin'ny conseil de gouvernement am'izao tsy maninona fampiaro ny lalàna fa raha koa ny vonona azy itondrana famaky zay ny tena avy aty amiko
mazava ny afatra avy amin'ilay mivakiko ilay izy fa ny fahalalana asa fanaovan-gazety ny ministera sa tsy anaza zay efa nilokaloka sika samy mpanao gazety moa ka sany andinika fa raha reny ny avona lamandy miatra amintsika mpanao gazety isaky misy fandikan-dalana atao misy fanaovan-gazety betsaka ny rasa gazety ikatona ary itombo ireny isan'ny tsy anasa apariko tsara fa tatato dia betsaka mpanao gazety niakatra teny amin'ny fitsarana saingy tamin'ity izy ohatrany hoe narano mpampalalaka avao rehetra dia ohatrany hoe hita be fa za lasa ohatrany hoe mpiasa amin'ny fitsarana atao laloboka volana janoary taona 2024 ary miakatra matetika amin'ny fitsarana eo mandeha manatrika famotorana mpanao gazety na fitsarana mpanao gazety ary mbola misy hoavy amin'ny manaraka ao teny le mpitsara tamin'ny fotoana nanaovana atao amin'ny fotoam-pitsarana hoe mila recyclage izy mpanao gazety dia za miteny mila manao recyclage koa ny fitsarana ny OPJ indrindrindrindra mitalehan'ny serasera ao amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera za mahofy lohan'ny lafitry ny mpanao gazety dia manana tamberina ndraiky tamin'ny mpanao gazety sy manao tatitra amina mpitondra fanjakana na manao tatitra amin'ny mpampiasa vola rehefa mampiasa vola vitatsakasy-andava ny asa avinatreko teo natara io fa mpanao gazety manana tamberina ndraiky tamin'ny mpanao gazety satria zay ny fitiana amin'ny mpanao gazety ary tsy hanavako mpanao gazety zany na vezana vezana eny hatrany amin'ny faritany na hoe tsy mahafantatra fa za manao an'izany zay tsy hanaovako communiqué saky manao zavatra ataoko manindina azy za isaky zay mahatsiaro zao ve amoka fanambarana gazety sy ampitamba avao foa tsy manao an'izay fa za kosa mijoro miaro ny mpanao gazety marina mety misy fandikan-dalàna fa tsy voazao ny nisy an'izany amin'ny taondasy ampatsahevika any tsy nanentsika nareo hoe maninona ny miaro olona ny velany fitondrana fa izerara rakotilerina tsy manana loko politika eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo renivohitra kosa dia ny fampitoana teo anivon'ny bortany voalohany zany ireo ratsa mangaika rehetra sy ny mpiasa eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra nanantanteraka ny fanadiovana vaobe izy io dia nampiarahana ihany koa tao anatin'ny fanamariana ny fahafitopolo taona ny sin'ny sampana mpamonjy teto Antananarivo Lorette Berton no teny antoerana nanangonany vaovao sariny Erzo Rajaonarivony. Fiaramientan'ny ratsa mangaika rehetra ao anatin'ny fiadidinana Antananarivo renivohitra ny nahafahana nanantanteraka ny fanadiovana vaobe ny ainga avy Ambojatovo ka hatreny Analakely ny maraina ny zoma 20 septambra teo. Nitarika izany teny antoerana ny sekretera jeneraly eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny mpiara-miasa rehetra. Fantatritsika fa efa ezaka nataon'ny komina foana hatramin'izay ny fanadiovana ary zay no nanentanana ny pompier hoe hiara entana amin'ny départementa rehetra. Ny pompier tsinona tsy hoe départementa hafa manokana ivelan'ny commune urbaine Antananarivo fa anisan'ny ratsa mangaika ao anatin'ny commune urbaine Antananarivo ary ny commune urbaine Antananarivo no miantoka ny zavatra rehetra ilain'ny pompier. Dikan'izay zany nisy fiaraha-miasa natao tamin'ny pompier ho fandraisany anjara amin'ny fanadiovana ny tanàna. Zay efa natao foana ilay izy hatramin'izay fa tamin'ity indray mitoraka ity nasaina manokana mihitsy ny pompier miaraka amin'ireo départementa maro isan-karazany hanao an'izay fanadiovana karazana fanadiovana vaobe zay. Etsika efa fanao ny commune isaka ny zoma izao fanadiovana izao. Nampiavaka azy tamin'ity ny fanamariana ny fahafitopolo taona ny joron'ny sampana mpamonjy voina izay nandray anjara tamin'ny etsika fanadiovana ihany koa. Ny mpamonjy voina ankoatra ny asa fanao andavanandro ny asa famonjena voina dia mandray anjara feno amin'ny asa izay iarahan'ny servisy sy ny départementa rehetra ao anatin'ny fivondronana amin'ny alalan'ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny tanàna. Marihana zany fa ny hetsika izay atao dia tsy hetsika maimaika noho izay fankalazana ny fahafitopolo taona izay fa hetsika fanao izay mandavataona ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny talàna. Adidy arahamanana ho an'ny olom-pirenena rehetra ny fitazonana Antananarivo renivohitra ho soa iombonan'ny malagasy.
tsy andraikitry ny commune samirery ny fanadiovana ny tanàna fa manana didy ihany koa ireo tompon'andraikitra isa-tsokajiny. Dia manentana foana amin'ny fiarah-miasa na ho an'ny olon-tsotra ny olona rehetrarehetra satria rehefa tsy mandoto ianao dia efa anisan'ny manadio. Izay zany voizina hoe tanàna iombonantsika sy ho iombonantsika ilay izy aleo miara-manentana tsika miara-mientana hanadio ny tanàna. Dia ny anjaran'ny commune urbaine Antananarivo dia mitona ny fako fotsiny makeny amin'ireny dabapako ireny ary efa anaovana ezaka lehibe foana ny amin'izay fangatahana fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny samva anatanteraka ny asany izay mitona an'ireny fako ireny eny amin'ny daban'ny zordira ka anatanteraka izay afanaterana azy eny an-dalanitra. Nisy ny fiarahantsika mientana tamin'ny fotoan'andro nandray vahintsika fandalovan'ny papa isorana be dehibe ny tao-trano tsy efa nirery ka entanina foana ny olona rehetra zany sy ny tompon'andraikitra rehetra hiaraka hanadio ny tanàna fa sy ho iombonan'ny malagasy Antananarivo. Tsara ny mampatsiahy fa Randriamasinoro Tahiry Nirina fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Rina no kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra amin'ny fifidianana kominaly izay ataony 17 Novambra ho avy izao. Ivadika vaovao hafa mihitsy isika ny fampitaona teny amin'ny lapan'ny fitsarana anosy tamin'ity androany ity ny député sy ny mpikambana teo anivon'ny Distim Arivomamo. Ny antony dia no ny fandraisana fehipetra andreo mpikambana izay nandika lalàna. Mirado Benjamina no mitatotra vaovao sariny Mathieu Prince. Ben'ny tanàna miisa 7 voafidy tamin'ny alalan'ny Antokotiko Madagasikara avao amin'ny distrika Arivomamo no niakatra fampanoavana androany tetsy amin'ny fitsarana manokana misahana ny raharaham-panjakana. Anisan'ny mampatanjaka ny Antokotiko Madagasikara moa dia ny fananany fitsipika entitra ifampifehezany ireo mpikambana rehetra ao anatiny. Rehefa hita tao amin'ny fandratsahana filatsahako fidina andreo ben'ny tanàna dia andro vitsivitsy tao aorinan'le fantatsahana dossier dia mipotra daholo ny izany hoe angana be zany fifidianana lahy olona tiako Madagasikara ka avy amin'izay mihitsy na tonga ny androany hoe tsy mety aminay mpitatana tiako Madagasikara ny famadihana palitao fa matoanao mijoro amin'ny tiako Madagasikara satria ireo olona androany ireo misy 7 izy ireo ben'ny tanàna daholo dia lasa mivadika mividiny zalahy any amin'ny andaniny dia ireo no narotsana. Tiako Madagasikara dia manana ny lalàna amin'ny fe fa rehefa tiako Madagasikara izay ny ilana amin'ilay hoe manana etika politika fa tokony hanana an'izay rehetra satria matoanao ben'ny tanàna dia manana an'izany zany hoe ty olo ty no sanadriko ory tsy niteraka zanabaratra ny tiako Madagasikara. Milaza ho tsy mahefa mitsara ity raharaha ity moa ny teo anivon'ny fitsarana manokana misahana ny raharaham-panjakana ka nanipiny baolina eny amin'ny semi. Eo amin'ny tontolo sosialy kosa ny Vaovao Mbs ny vokatry ny fanadiadiana izay momba ny tahapaterahana sy ny fiahina ara-tsosialy mponina tao amin'ny faritry Boeny. Ity vokatry ity dia feny fanadiadiana ihany koa izay nataony teo anivon'ny Instat Edena Eliano mitatotra ny vaovao sary ny Tahiry ny aina. Toy izao ny vokatry ny fanadiadiana mikasika ny tahapaterahana sy ny fiahina ara-tsosialy mponina tao amin'ny faritry Boeny. Amin'ireo zaza misa 10 teraka, zaza 5 amin'ireo no maty amin'ny volana voalohany aorian'ny fahaterahany. 12 kosa ny mamoy ny ainy mialohan'ny faherintaonany ary 13 no maty mialohan'ny atratrarany fahadimitaonany. Eo amin'ny lafiny tsy fanjari-tsakafo kosa indray dia zaza iray amin'ny zaza 3 latsaky ny 5 taona no tratry ny fahatarany eo amin'ny fitombonina izay hitataratra amin'ny akelin'ny vatany raha mihoatra amin'ny taonany. Voakasika ity tatitra ity ihany koa ny sehatry ny fampianarana. Fantatra fa zaza iray amin'ny 3 eo anelanelan'ny 9 taona hatramin'ny 10 taona sy zaza iray amin'ny 2 eo anelanelan'ny 12 taona hatramin'ny 14 taona no tsy miditra an-tsekoly. Manomboka eo amin'ny 5 taona hatramin'ny 17 taona kosa dia fantatra fa ankizy iray amin'ny 3 amin'ireo no efa misahana sahady ny fitadiavam-bola raha ho an'ity faritra Boeny ity hatrany no jerena. Nandritra ny tatitra trano moa no nahalalana fa tsy misitraka raha ny fisotro madio ny 9 isanjato ny mponina ao Mahajanga. Tombony lehibe ho an'ny Mahajanga izao fampafantarana izao mba ahafahana manatsara sy manitsy ny lesoka hoy ny taleny Instat Andriamatora Zafy Miaron-Tsotovy Nirina Theodore. Tena marina moa zany andian'ny fahaefatra ty nataontsika ty satria efa nisy anankitelo ny fanadiadiana salaminy no natao teto Madagasikara. Nanamarika azy zany dia akoatra ny indicateur momba ny femme sy ny enfant zany dia misy zavatra maro ihany koa azontsika amin'ny fanadiadiana. Isan'izany ohatra ny resaka
accès à l'eau et à l'assainissement, misy resaka violence domestique, misy resaka enregistrement des naissances, misy tombony mazava ho azy miohatra amin'ilay fanadihadinana tao taloha zany ty mix 2018. Ity hetsika ity moa no natao dia mba hanatratrarana n'ilay ODD na ny objectif du développement durable indrindra fa eo amin'ny sehatra nasionaly. Tsy ahivina trany fa tamin'ny taona 2024 no natomboka ny fanadihadiana izay novatsian'ny banky iray isam-pirenena vola ary nomeny USAID tosika ihany koa. Fa iverina eto Antananarivo kosa isika mbola maro no tsy tena mahafantatra tsara ny amin'ny hoe inona moa tena andraikitry ny sampana mpamonjy vola. Ao anatin'izao fa 70 taona nitsanganan'ny sampana mpamonjy vola eto Antananarivo renivohitra izao dia noararotana izay fotoana izay mba hampahafantarana ny olona ny momba azy io ka amin'ny herinandro ambony dia isy ny varavarana misokatra dia ho fantaritsika momba an'izay miaraka amin'ny Germain Nomenjanahary sary ny Erzo Rajaonarivony. Efa vonina tanteraka ny avy amin'ny sampana mpamonjy voina eto Antananarivo renivohitra amin'ilay hetsika varavarana misokatra sy fampiratiana izay ho tanteraina ao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely amin'ny alatsinainy ho avy izao. Fampisehoana marobe no hita ao mandritry ny 2 andro ary ny ezahana mba ahosaza ny sarababem-bahoaka tsirairay avy. Fampiratiana lehibe sy rahanahady-hevitra ao amin'ny lapa parviana Analakely latsinainy sy talata izao dia anasana sahady ny mponina Antananarivo renivohitra rehetra satria ao no ampahafantarana bebe kokoa ny anjara andraikitry ny mpamonjy voina eto Antananarivo. Isy ihany koa ny fampiofanana maimaimpona sy ny fampahafantarana ny tantara sy ny anjara andraikitra eto anivon'ny Antananarivo renivohitra. Marina moa zany fa na dia mbola lohataona ary tsika izao dia fa miomana sady ny mpamonjy voina amin'ny fandraisana ny vanim-potoana fahavaratra amin'ny manaraka. Mitoetra andry ny asa famonjena voina izay ataon'ny sapeur pompier eto Antananarivo renivohitra. Ny aliny alakamisy fa 7 ny volana septambra teo. Tokony ho tamin'ny 1 ora dia nisy tranondretra tenin'ny Fort Voiron ka tonga teny an-toerana ny sampana mpamonjy voina namono ny afo. Nisy ihany koa ny lozan-tranga teny Ankazomanga tamin'ny 12 ora alina izay mbola ny sampana mpamonjy voina ihany no namonjy izany teny an-toerana. Fa maro ny asa sy ny fotodrafitrasa izay nataon'ny komina Antananarivo renivohitra tarihan'ny ben'ny tanàna Ramatoa Lanora Valomanana any anaty fokontany rehetra any ary izy ireny dia misy fiatraikany mivantana eo amin'ny fiainan'ny mponina Antananarivo. Anisan'izany ohatra ny Entsiadana izay afa-pahasahiranana tanteraka satria vita raharovato ny lalakely mamakivaky ny any anaty tanàna. Dia ho arahantsika ny momba an'izay teo amin'ny rindran-tsary ny Erzo Rajaonarivony. Sahirana ny mponina Tetsitsiadana boriboritany faharoa nandritra ny taona maro noho ny faratsian'ny lalakely izay misampantsampana any anaty tanàna izay efa 1 kilometatra latsaka kely ny refiny. Tsy afaka nojerena fotsiny tamin'izao izany toejavatra izany. Mandray andraikitra avy hatrany ny komina Antananarivo renivohitra tarihan'ny ben'ny tanàna Ramatoa Lanora Valomanana. Natao raharovato ilay lalana kisilasila nampijaly ny mponina Tetsiadana nandritra ny taona maro. Teknika avolenta no nampiasaina ary azo antoka fa aharitra 10 taona ny maro ny fahatezany. Faly ny mponina Tetsitsiadana. Ny fiatsakan'le fahavitany lalana teto Tsiadana zany dia zao. Taloha teto fotaka be, lalana lalatany be ny teto. Manoatra no reny any ambanivohitra reny. Dia mitsotra ny komina urbaine Antananarivo aloha ty hatramy voaloha fa vita tsara le lalana. Fa nampiana tsara mandeha amin'ity lalana ity simba tsamy kiraro. Menjera foana verina mody avy any ampianarana na lalana Variambatoroka ary tsitsana tsamy dalina misy mampianatra menjera. Nahazo fifaliana mihitsy zay satria ny tsara le tanàna ny nafinaritra ny aina teto amin'le tanàna satria tsy mbola nisy ohatry zao mihitsy zany teto aminay Tsiadana. Tamin'ny andro teo aloha dia nisy mamotaka zao fa vita daholo zao. Tao ambany tao maka mba nitsoroko aminareo fa fanariana zao diraka amintsika nareo ka mba niakatra teo fa vita tsara zao. Dia sotran'ny komina urbaine Antananarivo zay. Madame le maire moa zao midiny fotony mihitsy zany ny fampantsoana amin'ny vahoaka dia hita amin'ny vahoaka tsara hoe zay midiny fotony fampantsoana ety an-tanàna. Soiombona ny rehetra ny fananana zavatra tsara sady mampivoatra ny toe-tsaina izany no miteraka fampandrosoana maharitra.
eo amin'ny tontolo ny fampianarana efa voaky ny valin'ny fanadinana BEPC ary tsapa fa ambany ny tahapahafahana tsy vitany hoe ambany fa nisy mihitsy ny sekoly izay nandefa mpianatra nanala BEPC kanefa tsy nisy afaka na iray aza tamin'ireny mpianatra ireny taratry ny fahantrana sy ny fahasairana ny malagasy izany rehetrarehetra izany ndia hoarahana ny fanadiadiana momban'io teo amin'ny sarin'ny tahiry ny aina 17 ny sekoly tsy nisy mpianatra afaka BEPC na iray aza tao amin'ny farim-piadidy mpampianarana tany Sambava ny valo tamin'ireo no CEG sekolim-panjakana ny 7 kosa no sekoly tsy miankina saikananerana ny Madagasikara no nahitana tahapahafahana BEPC ambany tamin'ity fanadinana indray mitoraka ity voaporofo ary zao fa miatraika any amin'ny ankizy mpianatra ny fahantranon'ny firenena tsy ampy sakafo ny zaza malagasy mbola manjaka ny tsy fanjary-tsakafo eto amintsika tsy ampy protéine tsy ampy vitamine tsy ampy calcium zara raha mihinan-kena ny ankizy satria dia latsaky ny $2 isan'andro no vola kirakiray ny tokantrano anankiray ankoatran'izay dia maro amin'ireo mpianatra any amin'ny toerana lavitra ny tanan-dehibe no mandeha tongotra 10 kilometatra ka hatramin'ny 10 kilometatra mandroso sonverina makany an-tsekoly sy mamontsy vodina tsy hoe ny mpianatra malagasy no tsy mahay fa ny tontolo ahafahany manatotosa araka ny tokony izan'ny fianarany no tsy tomombana akoatra ny tsy fahampitsakafo sy ny fahalavirany sekoly mantsy dia ny politika mpanjakana momba ny fampianarana mihitsy no misy lesoka raha mpitahaina tamin'ny teo aloha ohatra ny teti-bolam-panjakana ho an'ny fanabeazana amin'izao fotoana izao dia nidina ka tsy mahagaga raha ambany ny voka-panadinana eo amin'ny tontolo ny fiarina kosa milaza amin'izao fotoana izao ireo ampivarotra voamaina eto Antananarivo renivohitra fa dia noho ny fiovaovan'ny ny vidin'ny entana dia sahirana izy ireo ny vidin'ny entana eny amin'ny mpamongady no tianambara amin'izany isan'ny tena lafo ny kabaro sy ny lentille ndia ho fantaritsika momba an'izay miaraka amin'ny Lorette Berton sary ny Erzo Rajonarvony volana vitsy ao anatin'ny taona ihany no misy vokatra kabaro sy lentille maina ka mampanano sarotra ho an'ny mpanjara ny maka entana eny amin'ny mpamongady voamaina vokatra izany misy fiantraikany any amin'ny vidin'ny entana amidy ihany koa io fiovaovan'ny vidin'ny entana any amin'ny mpamongady io ireo mpivarotra fanampy-tsakafon'ny akamaroan'ny malagasy ny voamaina ny tsaramaso no be mpanjifa indrindra raha ny eto an-drenivohitra manokana noho izy mbola azoazo ny vidiny kanefa mahavita kabaka n'olo maro an-trano samy manana ny vidiny ny karazana voamaina amidy eny bazary nangalanay voamaina zao lafo be voamaina matsy taloha mora dia amin'izao efa lafo izy dia izay varotra lafo 5000 ny tsaramaso hatramin'ny voatsoroka dia ny katsaka ny mora indrindra 3500 telo roa arivo dia ny kabaro sy lentille lafo indrindra 15000 ny lentille dia kabaro 7500 tsaramaso ny tena be mpanjifa indrindra dia lentille izy misy nanay misy tsisy aky hatria hoe atao zareo ahoana zany leta lentille zao misy tapataona ihany misy dia avao tsisy dia avao rehefa misy nefa dia asondro zareo ilay izy dia rehefa misy dia mora dia ny kabaro koa ohatr'izay reo anankiroa ihany zany no lalatsidrainay fa izay tsaramaso rehetra misy daholo karazany tsy dia mahavantana ny mponina eto an-drenivohitra loatra ny lojy fotsy sy ny antsiroko vokatra isan'ny betsaka indrindra any amin'ny faritra Boeny sy Sofia ireo ary mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehampiarian'ny mpamboly any an-toerany eo misehatra ny fiarina ihany dia firenena manan-karena zavamaniry i Madagasikara ary any amin'ny faritra Atsimonosy dia maro ny zavamaniry antsoina hoe tanatanamanga ary avadika ho azo hoe ho ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ity resaka tanatanamanga ity ary misy ny orinasa izay manodina any izy io ny olana nefa dia tsy ampy ny fitaovana nanao fanadiadiana momba an'izay inory fitiavana sary ny tahiry ny aina mamokatra tanatanamanga hatrany amin'ny 500 taona isan-taona iny faritra androy indy noho ny fahabetsahany akora fototra ampiasaina maro ny orinasa efa manomboka mitrandraka ny akora ahodina ho lasa menaka toy ny menaka kinana para zany dia fanetanana ny olona anjifa ny vita malagasy ary atoky ny asa vita malagasy taloha mety mampieritreritra satria ary zay moa dia ny zavatra tena ialany le hoe asa vita gasy mampatahotra zany taloha fa ny tena iazany ary ialany mihitsy dia hoe ny ialany ho an-tsain'ny olona ny hoe vita gasy ratsy fa mba vita gasy ankafizina ary tsara ary manatsara hatrany na dia eo zany firoborobo ny orinasa mpamokatra menaka ito an-toerana olana goavana sedrain'izy ireo amin'izao ny ara-pitaovana
dia ny famokarana zay mamokatra mivantana izy zany hoe manao fitrandrana izy ny vokatra dia avy tao toerana daholo ny vokatra fototra zany hoe nikinana na tanatanamanga moa ny afantaran'izy ny olona izy io amin'ny teny gasy tsotra eto andrenivohitra hoe tanatanamanga fa nikinana dia fiteny avy any atsimo avy any androy ny kinana ny olana fototra amin'izao fotoana dia ny vokatra misy ny produit matière première misy fa ato amin'ny conditionnement zany hoe ny boîte na flacon na ny fitaovana asiana azy no manahirana satria afara ny kabeazan'izy io ary ny asa toerana dia mamokatra ihany fa mamila endrika ho avozana kokoa zany dia zay ny tena olana amin'izao fotoana. Efa miparitaka eny an-tsena eny ny vokatra ary efa maro no mampiasa azy. Matetika amin'ny fikarakarana-batana ny tena ampiasana ny menaka kinana. Eo amin'ny fanatanjahantena kosa dia anisy fanambarana miaraka izay nataony ny teo anivon'ny mpikatroka sy ny mpanazatra eo amin'ny taranja ato totoandry ny amin'ny itakiny izy ireo ny tokony anatanterahana ny fifidianana izay mpitarika eo anivon'ny federasiona malagasy amin'ny ato totoandry izany no marihana fa efa tamin'ny taona 2024 no tapitra ny fitaom-piasany ireto teo anivon'ny federasiona ireto sy ny birao miaraka aminy ndeo rahantsika ny tsara ho fantatra momba an'izay miaraka amin'ny Edena Elia sary ny toky Ramarola. Mitaky tsy misy atakandro ny anatanterahana ny fifidianana filohan'ny federasiona ao anatin'ny fotoana fohy ny mpiatroka sy ny mpanazatra ny taranja Ayad Box. Tsara tsindrina zany fa etona izahay mpanazatra rehetra izay hitanareo manatrika eto zao dia mitaky ny fifidianana amin'ny fotoana farazay haingana satria efa tapitra tamin'ny taona 2018 zany fitondrana ny filoha federasiona zany ka noho izany dia miangavy zero voakasika anareo fa indrindra moa ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena izay efa nandefasana fitarainana bebe kokoa ary efa voarainy zany dia miangavy mba hijery ny taranjany tontolo tia izahay mpanazatra ny taranjany tontolo manerana Madagasikara. No amafisin'ireo mpiatroka boxa ireo fa tsy nampahafantarina azy ireo ny momba ilay voamera manokana hikarakara ny fifidianana fa notendrena antsokosoko. Ny resaka comité de normalisation moa zany izay mbola tsy mazava aminay mpanazatra mihitsy tsara ao marina fa hoe misy ny comité de normalisation dia mifanontaniana me tamin'izay hoe izavy ireo membre ny comité de normalisation dia nanomboka oviana le comité de normalisation dia miafarana roviana hatramin'izao zany tsy fantatra hoe zay comité de normalisation zay ve ny mitondra dia izany nanendry lezy. Notakiany ireto mpankafy ny taranja box anglaise ireto hatrany fa mila mandeha amin'ny antanatohatra ny fifidianana ho tanterahana ka eny anivon'ny section sy ny ligue no isantarana izany ary mitohy amin'ny fifidianana ireo mpitantana ny federasiona. Tokony hovitaina mialoha ny fifidianana eo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny box anglaise ho hiatrany izy ireo. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao na haritra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra mankasitraka tompoko.